tsivina trano fa hotonsaina eny amin'ny complexe ny CNAPS eny Vodivorona raha ampitso ny lalao miverina amin'ny ampa enina amby folondalana amin'ny ligue ny amboara africaine ny baolina kitra izay fanandrina ny CNAPS Sport de Madagascar sy ny Canton Sport de Garoua Vatsy Cameroun raha tsivina moa dia resy ny Canton Sport amin'ny isa rainy ohatra ny CNAPS Sport nandritry ny lalao mandroso. Zay no mahakasika an'iny fa hivadika politika indray isika iray volana latsaka eo sisa dia kiatona tanteraka ny fanavaozana ny lisam-pifidianana amin'ny ity taona ity ety andanin'izany dia miezaka hatrany ny vomera mahaleo tena amin'ny sahala ny fifidianana na ny CENI mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana. Nisy ny sosikevitra narosin'izy ireo araka ny fanazavana fanadihadiana Marc Antoine. Ny 12 aprily ho avy izao no hitsahatra ny fanavaozana ny isa-taona ny lisam-pifidianana ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny eo anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana amin'ny fanosana ireo mpifidy. Ny lisam-pifidianana aloha dia zavatra isan'ny fototra ao anatin'ny raharaham-pifidianana. Noho izany ezahantsika araka izay azo atao zany no andrindra amin'ny araka ny tokony ho izy izany lisitra zany. Amin'izao fotoana izao zany dia mamaraparana ny fomba fanavaozana n'le lisam-pifidianana antsika dia amin'izao fotoana izao indrindra zany no tokony anatona ny fokotany tsirairay avy ny olom-pirenena rehetrarehetra mifidy mba hanamarina faraparany ny zavatra voasoratra rehetrarehetra eny anatrehan'ny fokotany zany ary hanao réclamation raha ohatra ka hita fa hoe misy zavatra tsy mety izany lisam-pifidianana zany. Io lisam-pifidianana io moa dia raha mahafantatra fa amin'ny faha 15 ny volana avril zany no vita tanteraka ny asa mikasika an'izay zavatra izay. Eo amin'izay fikarakarana ny fifidianana izay hatrany dia nanamafy ny filohan'ity voameram-pirenena ity fa efa nenivon'ny gouvernemanta ny atotan-kevitra rehetra entina hanatsarana ireo lalàna mifandraika amin'izany fikarakarana fifidiavana izany ny gouvernemanta izay ametraka sehatra iray ahafahana miroso amin'ny fametrahana ny fanatsarana. Ho tratra kosa ve ny fifidianana amin'ny taona 2024 ao anatin'izany asa rehetra entina hanatsarana ny tontolon'ny fifidianana izany mamaly ny filohan'ny CENI Ernirina Rakotomanana. Ao anatin'ny fanomanana tanterakatsika ary miezaka araka izay azo atao zany manao izay mampangarahara, manao izay andeha hoe crédible mihitsy zany le processus izay karakaraintsika amin'izao fotoana izao. Kanefa ny izay zavatra izay tsy miankina amin'ny CENI ihany. Ny CENI dia mandray ny adidiny isan'andro eo amin'izay fitantanana ny zotram-pifidianana izay fa ny zotram-pifidianana ihany koa dia miankina amin'ny olona rehetrarehetra ny vahoaka, société civile, ny société politique, ny androm-panjakana rehetrarehetra zay touché amin'io le fifidianana io. Marihana fa maro tetikasa napetraky ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana ahafahana mikarakara fifidianana madio sy mangarahara rekeny rehetra amin'ny alalan'ny fanakalozana maro samihafa ny European tsehatra amin'ny fiainam-pirenena toy ny mpanao gazety sy ny fiarahamoniny pirenena.